Eo amin'ny tontolon'ny zavakanto indray kosa raha moa araka ny voalaza ombieny dia mankalaza ny fahadimy taona nisiny ny miritsoka production amin'ity taona ity ary ny fampisehoana iarahana amin'ny TGC eny amin'ny CCI Ivato moa no entiny isantarana n'izay fankalazana izay fampisehoana maimaim-poana ihany koa moa eo izay hoentin'ny TGC anamarihana ny 10 taona nisiny efa tomombana tsara avokoa ny rehetra ary tsara homana ireo mpikarakara sy ny mpandray anjara ao anatin'ity hetsika miavaka ity araka izao sary sy fanadadiana hoentina amintsika izao. Anana endrika hafa noho ny hafa ny fampisehoana izay karakarain'ny Miritsoka production ao amin'ny CCI Ivato ny alahady ho avy izao ho fisantarana ny 10 taona izay nisiny fampisehoana izay iarahana amin'ny TGC izay mankalaza ihany koa ny 10 taona nisiny tarika izay miangaly hira ara-pirazantsara. Efa vonina avokoa ny rehetra raha ny fanamarihana izay noentiny tale général ny Miritsoka production. Ny fanomanana zao efa azoto hoe efa vita mihitsy miantoka fotoana sisa efa nanomboka tamin'ny latsinainy zay nanomboka teto dia efa mipetrapetraka daholo amin'ny ankapobeny ny zavatra rehetrarehetra zany fa ny andrasana sisa dia fotoana zavatra hafa mihitsy no ataona eo zany hoe zay zay manao concert en salle hoe niomana ela be ohatra zao dia sy eo hafa ataonay ohatrany karazana kiondalana mihitsy izy ity zany fa dia anay amin'ny 10 taona manaraka izay no izary izy concert maimam-poana ataonay na maimam-poana ary ataonay tsara be nanomboka omaly zany ny répétition générale androany mbola misy ny tonga dia filage mihitsy zany manao ny concert ray manontolo mihitsy androany raha pitso makaina kely dia ary sabotsy amin'ny lahady tonga dia faraikitra. Aritra adiny roa eo ny fampisehoana ka ny tapany voalohany dia ahitana ireo hira voarakitra ao anatin'ilay rakikira vaovao ivoaka toela mitondra ny lohateny hoe mandrakizay ary ny tapany faharoa kosa dia ahitana ireo hira hafa na afantarana ny TGC hatrizay. Ny tanjon'ny Miritsoka production sy ny TGC moa dia tsy hijanona eto an-toerana ihany fa tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ihany koa ny fanaovana tournée eny ivelany. Ahitana hira vahiny 4 izay maka endriny hafa sy ny loko TGC moa ny rakikira vaovao anisan'izany ny Stand By Me sy ny Babylone. Averina any amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina amin'ny volana May izay ivo ny fankalazana moa ny fampisehoana izay iarahana amin'ny TGC fa mbola maro ihany koa ireo hetsika samihafa izay ho tanterahana miaraka amin'ny mpanakanto avy eto an-toerany sy